Talata fa 8 ny volana marsa 2024 dia miarahaba antsika rehetra zay manaraka ity fandarina miara-manonja vokariny ny radio Mada sy ny MBS fahitalavitra sy onjam-peo ity. Misaotra ny namana teknisianina zay miaraka amintsika ao ambadika ao tary amin'ny faly Ramananarivo ry lalaina miaraka amin'ireo tovavy mpianadrara mpanao gazety sy teknisianina ry Tsiky Juliette ry Armanatso zay ao ambadika ao ihany koa ny namana rehetra eto amin'ny MBS zay aty amin'ny Foibe sy any amin'ireo any amin'ny faritra samihafa dia miaraba antsika mpanaraka ny fandarana eto aterina sy any ampita Andranomasina izany. De misaotra anao satria na mivamitoana manahoana na amina toerana takininona sy amina lalana samihafa dia manongila tsofina hatrany ianao manaraka miaino ity fandarina miara-manonja eto amin'ny MBS sy radio Mada ity. Ka na dia lavitra aza ny misy atsika dia mitady fomba isika ahafahana manaraka ny fandarana na io mivatana amin'ny radio sy fahita lavitra na ao amin'ny famerenana ny alimbe amin'ny 7 sy sasany alina iny na ny maraimbe amin'ny 3 maraina dia azona iakony avokoa ny amina hoe samy isafidianantsika fotoana hanarahana izany fandarana izany. Ny YouTube moa zany sy ny Facebook zay tambajotitra sosialy dia hanarahantsika koa mivatana ity fandarana ity. Ny endrikendriky ny fandarantsika dia ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny boribory tany fahatelo raha lambo manana feno no iaraka amintsika rehefa avy eo iresadresaka ny zava-misy ny fiainan'ny firenena miaraka hamitana ihany koa zay vokatra azo nomena nozaraina ny adina ho an'izany boribory tany fahatelo zany tao anatin'izay manda na solombavamboaka azy. Eny mbola solombavamboaka moa izy amin'izao fotoana izao fa fatatsika ny volana Jolay no mamarana fotoam-piasany ireo solombavamboaka zay nanomboka ny asa tamin'ny 2 Jolay 2022 araka ny fanambarana ny voka-pifidianana navoaka ny ACC. De amty taona 2022 ty no anatanterahana ny fifidianana indray hanavozana ireo mpikambana eo anivo ny antenimera pirenena. Iresadresaka amin'izany isika ny lisitra firaisakina ny fahavononana mbola hiatrika indray zany hoe ho solovava ny voaka izany ny andraikitra makadiro ny raisina satria fantatry ny rehetra 2022 ka hatramin'izao dia mbola mitolona sy miady ary mikatsaka izay asony firenena ao anatin'izay hoe tena hanana ny Madagasikara izay fahaleovatena sy anana ny voaka malagasy tena fampandrosoana mipaky isa-tokantrano izany ny solombavamboaka atsika miaraka amin'ny antokotiky Madagasikara ary zao moa zany dia mivondrona ao anatin'ny vovonana firaisakina zany rehetrarehetra zany dia mikatsaka ny asoan'ny Madagasikara. Maromaro isika ny zavatra resahana atao anatiny ty fandarana ity anasako anao avy hatrany hanaraka izany fandarana izany satria dia tsy ny tenako rery no mamokatra ny fandarana fa ao avokoa ireo namana rehetra zay ao ambadiky ny sary sy ny feo reo mandroso ny vaovao sy mitondra ihany koa reo tsara hady adina any ambadika rehetrarehetra any dia akasitrahany reny rehetrarehetra eny. Eny ary anomboka ny fandarantsika satria efa mandeha de mandeha ny fotoana efa eto akaiketo ny solombavamboaka ny Madagasikara raha lambo manana feno na feno raha lambo manana hoy isika miarabanao Andriamatoa solombavamboaka. Volatiny dia faly miarabanao toraka zany koa faniry ary faly miarahaba ny mpanaraka ny miara-manonja amin'izao mitatao vovonana zao efa mitatao vovonana mihoatra efa miray ora ary indrindrindrindra miarahaba amin'ny vahoaka malagasy tsy akanavana ary kopatanana ho an'ny boribory tany fahatelo amin'ty anio ty. De manasa atsika ao amin'ny boribory tany fahatelo ihany koa satria ny solombavamboaka atsika dia mivahina atao anatin'ny fandarana miara-manonja isika rehetra ihany koa any amin'ny faritra maro samy hafa any satria tsika lina ny amina hoe dia ahoana sy ahoana ary ny toyany fa mialoha ny anombohana ny zavatra rehetra angamba ny aloha zany député Feno Ralambo manana tahaka ny mahazatra samy miezaka mitondra an'izay afanatonana ny voaka zay samy manao zay ahafahana zany mitsinjo sy mifampitsinjo ary manantona ny voaka izay reo solombavamboaka na ny amperinasa na ihany koa reo manam-pikasana hitondra izay hisolo vava ny voaka izay.
ny boriboritany fahatelo dia anisany ireo manatona ny vaoaka ihany ko ary tsy mitsahatra mitondra izay etaeta ny vahoaka ka azo tanterahany io moa apetraka mandrakariva ny amin'ny hoe tatsoroka no ataon'ny solombavambaoaka fa samy manana ny andraikiny manoloana zany nefa rehefa misy ny mandondona sarotra ny tsy amoahana ary tsy anokafatrano ary sarotra ihany ko ny tsy hifanomezan-tanana satria zany ny atao hoe solombavambaoka hifampitsinjo fanankina am'izay resaka hoe mahasoso mahatsara ny tsirairay izay ka atombotsika amina raharaha ratsy sosialy angambany aloha député Fenondralambomanana ny fizaram-bavao voalohany ho tanterahantsika tao anatiny ty fandarany ty zay ianao moa no iresaka azy miaraka misaly zay sary zay alefa ny namantsika faly teknisiana ao ambadika ao ia efa fantatsika moa iny ny asa sosialy izay raha ataon'ny solombavambaoaka faniry dia asa sosialy izay na de hoe tsy anjara ny solombavambahoaka dia eo amin'ny fiarahamonina hitantsika ny zava-misy eto amin'ny firenena dia miezaka foana ny solombavambahoaka manao zay tratry ny heriny mba ahafahana mifanome famezan-tanana amin'ny mpiarabelona io na sarotra ny am'izao fiainana sarotra eto amin'ny firenena zao sarotra no tsy jery ny mpiaramonina satria na de hoe mpanao lalàna raha ny tena asan'izany solombavambahoaka zany dia tsy maintsy miezaka ianao mba mifanome tanana mba mitondra zay kely voatsirambiny tanana hifampizarana am'ireo vahoaka eny fotiny zay hiadidinao enina de tsy ny ao aminaritra faritra hiadidina ara dia misy any tsy indraindray koa mba tonga ny olona sarotra manosika anazy reny fa de manao zay azo vitainy aloha ny fokotany raha afaka miteny ny député Fenondralambomanana zany nefa nisitraka am'izay hoe tolotanana sy tatsoroka ratsy sosialy zay natao zay tsara ihany ngamba no ahafantarana zany akoatriny hoe tamin'ity herinandro ty ihany ko raha tsy diso député Feno de niaraka ny faly tamin'ireo mpikambana eny fotony ianao satria dia nisy ny nanantanteraka zany fampiarabana tratry ny taona ho an'ireo mpikatroka zany ary nanasana ihany ko ny solombavambahoaka ia misy marina tokoa na de efa vita raha ny fiarapiarabana tratry ny taona faobe ho an'ny boriboritany fahatelo de misy niezaka izahay anantona an'ireo fokotany sasatsasany izay tena misy ny olona na de le hoe andehanana fre andehanana ara dia tsy vitan'ireny olo reny ka de miezaka izay midiny fotony mba manatanteraka izay fifiaraban'izay satria nahoana faniry dia ny vahoaka zay ny fidiny tena dia tsy maintsy mimbonahitra foana rehefa tonga ny tontaona tahaka an'izao ty zao taiza député ty zao teo Tsaramasay dia ny fokotany Tsaramasay Akorondrano-Andranomahery no tafaraka tao ary teo koa ny Akorondrano Atsinanana ho anao manokana Andriamatoa solombavambahoaka sy ny expérience azonao nandritran'izay hoe nde ataontsika efa handray ny 5 taona inona ny tena tsapa zany fa tena marary ny vahoaka amin'ny akabeany rehefa le manao an'ireny descente reny na manao fidinana eny fotony araky ny fitaraina sy hoe fifampikasoana mivatana am'ireo vahoaka ao amboriboritany fahatelo raha ny zava-misy iainana am'izao fotoan'izao faniry dia tsy ny boriboritany fahatelo irery any fa ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny akabeany mihitsy tena sahirana miady amin'ny fiainana tena mafy ny vidim-piainana ny sakafo manahirana ny vahoaka trano isitriany manahirana ny vahoaka fitsaboana manahirana ny vahoaka zany rehetra zany no zavatra iaina ny vahoaka ny boriboritany fahatelo ary inoko fa tsy ny boriboritany fahatelo ihany miaina ny zavatra ohatr'izany fa ny vahoaka malagasy amin'ny akabeany ka izay ny tena mila hifanomezantsika tanana fa raha izao fitondran'izao tsy hisy antenaina intsony tao anatin'ilay 5 taona ary latsaka kely zay député Fenondralambomanana mino fa mbola hitantaran'izany no rehefa tonga ny fotoana hitenenana zany fa ndeha ataontsika hoe avant goût kely alohany tena hitanisanao anazy matsiaro tena ho nahavita nitondra anjara bliky sy nahavita ihany ve
député Fendralamomanana nitondra reo etaetany vahoaka zany tao anatin'izay fotoam-piasana zay mandaa voalohany ary fantatra moa zany zao ho an'ny lisitra firaisankina dia mbola nahazo an'izay andraikitra zay ianao hisolo tena ny vovonana firaisankina ny antokotiky Madagasikara moa no nanolotra anao ao anatin'izany vovonana firaisankina zay mbola hamakivaky indray ny 5 taona ho avy raha toka mahazo ny fankatoavan'ny vahoaka iny moa mbola andro ny fifidianana zany no ahafantarantsika an'izany fa eo anatrehan'izay asa sy ezaka natao rehetra izay manahoana zay hoe fahatsapana ny amin'ny hoe ny 5 taona latsaka izay député Feno. Ho amanokana de tonga de ho teneniko raha ny resaka lalàna dia nisy tolo-dalàna anankiray izay no natolotro ho an'ny tanora. Io tolo-dalàna io dia nangataka ny tsy fanasiana hetra amin'ny fanarenana orinasa ary koa ny fangalana hetra dia aorianany 50 tapitrisa vao angalana hetra ny vola miditra amin'ny tanora reo ny tanora ny voasoratra ao anatin'ilay tolo-dalàna taoko dia eo amin'ny 12 taona ka hatramin'ny 13 taona izay mampalahelo ahatra amin'izao satria dia tsy niakatra na teny tsy mbola nalefa koa nanodiniany zany tolo-dalàna nomeko zany hatramin'izao faniry. Zay ny amin'ny resaka lalàna dia hitanao zay ny olana hoe aty amin'ny fanoerana ny tena dia nefa zavatra tolo-dalàna tahaka izany dia isitrahany vahoaka malagasy tsy ankanavaka tsy hitako tsy amina de hoe aty amin'ny antoko-panohatra ary ahako dia hitako hoe tolo-dalàna mahasoa ny vahoaka zany ary mbola ady mbola hoatrehako zany na rehefa na ho vita zao na tsy ho vita zao tsy maintsy tsy amelako zay raha tsy vitako ary inoko fa mbola ho avy ny fotoana tsy maintsy ahatonga an'izay tolo-dalàna zay olaniny fa hiezaka hiady hatrany ny tena eo amin'ny lafiny be moa ny resaka amin'ny resaka siady zay nendrasan'ny olona zay misy kitapom-bola izay nentina anaovana ny asa ho an'ny vahoaka izy reny dia ny solombavam-bahoaka aloha tsy mitantana vola fa manao tolotra asa fotsiny za tsy mahita akory ahako na ray milanja amin'ny vola io satria ny fanjakana ihany mitantana vola za manao miaraka amin'ireny vahoaka eny ifotony ireny hoe inona ny asa tokony atao dia za manolotra an'izay manolotra azy ao anatin'ny mamiazy ny distrika zany misy commission maromaro moa zay ao fa tsy hoe ny distrika fotsiny ka ny asa vitako hatreto faniry ary mbola misy ny eo andalam-pamitana nandritra izay fotoana ny tantanako izay fokotany 7 no efa renové amin'izao tsika amin'ny teny zao biraopokotany io zay nataoko ho politikako mihitsy hoe mba io reny fokotany reny no ezahana ny ataony réhabilitation satria reny ny tena mandray vahoaka ary misy moa ny olona ndraindray miteny hoe fa manina biraopokotany no ataonao de izy ny vahoaka ny raisiny reny eny fotony eny ary io niany ny zavatra efa fampiresahako foana hatramin'izay de hoe ny vahoaka ny tokony hisitraka voalohany indrindra nireny asa amin'ireny volam-bahoaka reny eo de mifampitaovana reny fokotany reny koa mandeha efa misy maromaro izy mivita ao fa raha ohatra ka ny sary aloha mbola tsy ny sary mivoaka tsy fantako tsy de tena niomana amin'izay ngamba ny amin'ny teknisiana fa raha afaka alefatsika mbola iverenantsika manaraka reo sary rehetrarehetra fa le fampitaovana tena tafiditra ao anatin'izay mifampitaovana hitanao ao rehefa misy sary moa nareo tsy de manana le sary fa alefanao aty amin'ny miara-manondro reo sary amin'ny asa vita araky ny hoe ino moa zany hoe sady asa no atao anatin'ny fanjakana manao lalàna sy ny siady fa ho anao manokana ho any amin'ireo hoe voatery tsy maintsy nijerena sy nanaovana tantsoroka sy ny sisa matetika manao an'izay ihany koa député Feno reny rehetrarehetra reny natety fokotany raha ny asa sosialy ifotony vahoaka indray faniry dia raha ho tantaraiko eto angamba tsy ampy atsika sanao ty fotoany ty ny amin'ny tolo-tanana fa alao matsapa ny vahoaka amin'ny boriboritany fahatelo na eo amin'ny lafiny fanatanjahantena lafiny fahasalamana lafiny maolona amin'ny ankapobeny niezaka foana ny fanometanana amin'ireo olona ny ao anatin'ny boriboritany fahatelo tsy hanenenako ary noko fa malala an'izany ny pon'ny boriboritany fahatelo fa io moa
ny baingana vadika no hitsarana ny tsirairay avy. Député Feno tamin'ny ndeha ataontsika hoe andro maromaro lasa zay herinandro vitsivitsy teo no natolotra zany reo lisitra ao anatin'ny firaisakina vovonana firaisakina zany arak'izay takiny lalàna izay ianao ao anatin'izay nahazo ho an'ny boriboritany fahatelo izay ianao koa anisan'ireo tena nietsiketsika mafy tao anatin'ny etsika fotsy ny collectif de candidat sy ny solombavambaoka angaretona zay moa fomba fiteny tamin'ireny fotoanandro reny mbola misy fanohizany ve ireny etsika fotsy zay tena nandraisanareo anjara tamin'ireny ary victime mihitsy ary moa ianao nga mola mila tsarovantsika etsony nitoraka voatabia ny fidinana kanja ao anatin'ny fotoana mafy be sy ny rehetrarehetra fa de mbola mandray an'ilay vovonana firaisakina am'izao fotoana zao misy fanohizany daholo ve zany eo anatrehan'ny tolona natao tamin'ireny 13 reny sy ny zavatra atrehana am'izao fotoana zao député Feno. Raha tsahivitsika kely faniry dia izay no reny tolony reny na tonga nyty vovonana firaisankiny ity ary ny tanjona dia raha ihany dia izay anohizana ny tolona zay ataontsika hoana moa faniry ny amela fotsiny an'ireny zavatranga rehetrarehetra reny zavatra nandalo fotsiny tahaka izao fa zay mbola mampijoro atsika androany izay hoe fanohizana ny tolona satria raha ohatra ka avelantsika am'izao tsy avelantsika hopotika ty firenentsika ty raha hitodika kely fotsiny tsika vo nitsahivina tsy elakory zay ny 17 mars dia mba mampitahy kely fotsiny a de mijery tsika vahoaka ny samy tsara ahoana ny fiainan'ny firenena tamin'izany fotoana zany ahoana izy aty amin'ny 5 taona ty aoriana mba tena hitanao inona niova tamin'ny fiainavahoaka malagasy ary tsy fanekenay an'izay indrindra anisany ny fanekenay an'izay fampiteha amin'ny firenena tahaka izao mbola mampijoro ankehitreo tsy sanatria akory hoe manao ny zava-nisy rehetra teo aloha hoe toy ny tsy nisy fa raha ohatra ny fotoana nitondran'ny zao mpitantana am'izao fotoana zao folo taona raha ataontsika nikajikajy tsotsotra folo taona teo amin'ny fitondrana izy inona ny zavatra raha ampitahinao amy tamin'ny 2009 sa zava-misy ohatr'izao raha za manokana aloha faniry de tena fijeriko na ny olona manodidina ny eny anivo ny foky tamin'ny misy tena amin'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny tena potika ilay amin'ny firenena tena potika tsisy antenaina ntsony raha mbola izao fitondram-panjakana zao eo amin'ny toerana eo misy kasikety ray moa indraindray afantarana ny maro any député Feno tanora na andraraha nde ataoko hoe fantaniana mety hanetikitika any rehetra izy ty efa nitondraka fanazavana ihany izy ty de mametraka fantaniana ihany koa député Feno ny amin'ny hoe de nitondra anakaiza le izy zany zao ny 17 mars zany ho atsika mpanaraka amin'ny fandarana dia teo zany ny mpanongampanjakana no nanomboka nahazo fanjakana rehefa anaka ankeriny izany tamin'ny amin'ny miaramila ary rehefa ihany koa zany nampiororo nampitahotra ary nanenjika mafy ny filoha Marc Ravalomanina sy ny fianakaviany ary reo nitondra fanjakana tamin'izany fotoanandro izany de tsarony rehetra le hetsika teny Antamena episcopat taorinan'iny izy fanambarana teny amin'ny foibe ny Kapsady teny Sonerana izany nanomboka teo zany dia azon'ny mpanongampanjakana militaro civil ny fitantanana any Madagasikara ary dia mandraky teny androany reo izy ireo mitantan'ireo député Feno mba tehaka an'izay kasikety kely zay fotsiny ako amin'ny mampandrarahanao ny zavatra niainana tamin'izany fotoanandrany vao nanomboka nitsofoka atao anatin'ny fandrarahany ianareo izao toerana misy amin'ny Madagasikara am'izao fotoana izao mbola eo daholo ve reo mpandraraha kely nampiasa vola tamin'izany fotoanandrany reo tanora malagasy sady efa victime n'le fanonganam-panjakana sy hoe tena anisany efa menjera tanteraka ny ara ekonomika sy ny tontolo ny fandrarahany eto Madagasikara. Za eto faniry dia tsy hiteny amin'ny mahatenako anahako za manokana amin'ny fandrarana nataoko fa andeha fotsiny ampiatsia ny mpijery atsika amin'ity andro anio ity raha tamin'ny fotoanandro ny sindre Magoro teto amin'ny firenena ireny tsarovy tsara fa nantony nitsanganan'izy ireny dia amehezana ilay vidinentana ny orinasa tamin'izany fotoana izany
dia nitady izay hoe ahafaha malagasy misitraka amin'ny sakafo ara-dalàna tsara ary afaka mividy araky ny tokony vidy tena izy ny orinasa ny macro tamin'ireny fotoana ireny dia orinasa tsy nitady tombony loatra fa niezaka ny mba hoe ahafahany vahoaka misitraka sakafo ara-dalàna sy entana tsara kalitao nefa tsy misy tombom-barotra be ho an'ilay orinasa ny tena fa fitsonjovana le vahoaka inona mahatonga zany satria ilay vinan'ilay filoha tamin'izany fotoana zany dia hoe raha tsy ny vahoaka aloha mivoky tsy handroso ny firenena ahoana moa ny ampandroso firenena vahoaka reraka ohatr'izao no entinao ampandroso firenena mila ampiakarina aloha ny farim-piaina amin'ny olona zay vao afaka handroso ny firenena fa tsisy firenena mandroso amin'ny olona osy zany tsy ho possible mihitsy zany ary anisany tanjony mba apiditra piasa maro tamin'ireny fotoana ireny mba ahafahana io ange tsisy miracle fa nire raha tsisy mifamoronana asa tsy hisy asa aoko fantatsika zay tsisy asa mandeha hita raha fanjakana tsy mahavita manangana asa fotsiny amin'izao zany resaka be zany fa ny orinasa ny olona mihitsy mila atosika anangana orinasa mba ahafahany mananana piasa dia tsy betsaka eo tsika mba raha fa samy mba manana asa kely daholo ny olona inoky fa tsy mafy be tak'izao ilay fiainana ny zavatra misy eto amintsika dia mifanohitra amin'izay misy amin'izao fotoana izao ny orinasa potika daholo ny orinasa malagasy amin'izao fotoana izao tena potika raha misy ny orinasa mba velona amin'izao sisa dia orinasa vahiny lay orinasa vahiny za tsy te hiteny anarany orinasa eto fa zay malagasy tena ifonako ty teniko ty ama malagasy mahatsiaro ihany ny tena hoe maniny isika malagasy no tsy mahay mirahina tena manandratra an'izay malagasy atsika zay amin'ny fandrarahana eto Madagasikara fa ireo vahiny no tena misehatra betsaka kokoa amin'ny fandrarana ka anyka manao zay tiany atao izy satria ianao tsy afaka eo foana fanira mipetraka foana lay magasy anao na tianao na tsy tianao amin'ireny fitantanana orinasa ireny ny vahiny tsy maintsy hitady ny tombotsoany ary na tiatsika koa na tsy tiatsika izay foana ny toe-tsain'ny olona ny azy aloha vao ny anao asa nazonao teko tena hoe ny azy zay vao nanao fa zany rehetrarehetra zany ve député feno Rahalambimanana mbola azony malagasy antenaina ihany hoe mbola afaka mbola hisehatra anatina fandrarana tsara le malagasy raha izao le hoe situation misy amin'ny Madagasikara ianareo manko zany tena hoe mahita an'le zava misy mihitsy amin'le tontolo n'lay kirakiram-bola ampiasain'ny fitondram-panjakana satria miautoriser ny eo anivon'ny assemblée nationale amin'le sorabola amin'ilay kitapom-bola mpanjakana zay le fanjakana vao mampiasa vola nefa raha mifantatra tena zara savolaina le fanjakana vao mahita an'le sorabola ampiasaina zany isa-taona tsy afaka mamokatra orinasa ho ianao création d'emploi ny fanjakana ny secteur privé nefa misatra de misatra amin'izao fotoana izao mba tsara ihany mba resany zany député feno satria tena anisany raha hoe misy mikinanaina amin'izao fotoana izao zany de ireo secteur anankiray io secteur privé ary tamin'ny covid aza tokony nisy mihitsy ny fanampiana sy tantsorokanizy ireo fa de ohatrany hoe vitavita teny foana le izy safosafona teny le izy tsy nahazo ny tokony anjaran'ireo nefa reo ny tena potika tanteraka amin'izao fotoana izao efa imbetsaka angamba mifaniry teto amin'ity fandaharany ity ny fitenenana hoe reto fanjakany reto tsy mahay an'izany lahara-pameany zany raha tena maro zay fandaharana zay ny enoko foana fandaharanao matetika tena ny lahara-pahameana amin'zareo dia ny fisehoany ivelany fa tsy lay tena marary ny vahoaka malagasy teneniko anao faniry fa izay ny mampiverina hoe raha neny anivo mifakotany eny ny olona miresaka ohatra fotsiny tamin'ny sabotsy zako teny amin'ny fampiarabana tratry ny taonina teny tena tanora daholo mitaraina tsisy asa mitaraina ahoana ozy izy ahako hoe raha zay tsy afaka mihita asa ho anareo eto zao de zao fa zao miteniko anareo io raha tsy misy malagasy maromaro manangana orinasa tsy afaka hita asa daholo nareo ka ina solution amin'izay izao andao aloha tsika hiady anongitra izao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zao satria
raha izao mpitantana zao tsy havitana anampy an'izany hoe ny secteur privé zany a bida be ny secteur privé efa milavolefina nge ena milavolefina satria betsaka amin'ny fampanantenana natsona tany avoloha hoe firy ireo natsona tany avoloha am'ireo mpandrara tamin'izany fotoana zany tao amin'nany covid hoe ho ampinareo firy isan-jaton'izy ireny nahazo fanampiana mba manontany firy isan-jato fa zay olona mba miresaka nampandrara ihany ny tena de ozy izy hoe le vorivory any lohany a tena hainreto fanjakany reto fa ny manatanteraka azy tsy sarotra fa raha tsy ireo no mena tanana fanery reo mpandrara malagasy indrindrindrindra hoa mbola mafisiko eto indray tsy afaka hisy asa iforony zany eto inona moa zavatra tena misy ato amin'ny firenena ny tena hoe mampiditra olona miasa am'izao fotoana ny call center sisa call center sisa ny tena mba mampiditra olona kirakira indrindrandrindra ho an'le tanora navita zay na olona na ankizy na manana bac plus 5 ara call center nataony nefa le call center tonga eto amintsika koa matetika mbola sous-traitance ny firenena kely etsy alily Maurice misous-traité eto Madagasikara zay ny fandrarana misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao de inonao ve fa zany no atafavoaka firenena de faly aloha ny ana rehefa mba misy asa kely any na izany ara le tanora fa tsy zany no andeha atafavoaka atsika fa tsika mila micréer emploi mihitsy ntsika malagasy misy zava-misy anankiray zay a nitrangany amin'ny hoe lasa mitsoka ny amin'ny nosy Maurice ny fandrarana am'izao fotoana zao ary any amin'ny nosy Maurice no mezaka miantso tanora avy aty Madagasikara zany a ny firenena tahaka ny nosy Maurice amina famokarana orinasa zany hoe tokony vola midina eto tanàna daholo zany rehetrarehetra zany kanefa de matahotra amin'ny fandrarana eto ny mpandrara vavetsy ny sisa eo aloha zany le herinaratra tsy ahafahana miasa ara-dalàna fa eo ihany koa zany le alafo le kojakoja samy hafa sy le resaka kolokolo betsaka eo ihany koa le tsy fandrimpahalemana zany rehetrarehetra zany député Fenondra-Lampimanana misy an'ity vaovao iray ity zany zay omaly moa zany no nitsangana zany efa ohatrany hoe teo ihany le vovonana miaradia le fitondram-panjakana fa nampahafantarina omaly izy tamin'ny mpanao gazety de rehefa nampahafantarina le izy dia nisy an'reto somby mpanambarana reto zay nataon'izy ireo zany tao anatin'ny fanambarana zany de ity le izy fanambarana zany fitsangana le vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny coalition pour la majorité présidentielle zany omaly izy io no nampahafantarina député Fenondra-Lampimanana fa atao anatin'ity fampahafantarana ity de misy an'ity sombana hoe fanambarana ity de ao anatin'izany zay tsara ho fantatry mivoaka de hoe mila filaminana sy fitoniana feno ny filohan'ny repoblika ahafahany manatanteraka ny vinam-pampandrosoana nandaniny ny vahoaka malagasy azy tamin'ny fifidianana faharoa de hoe tsy azo ekena ny fikasana fanakorotanana eny amin'ny anteny meram-pirenena tahaka ny efa nataony ny mpanohatra tany aloha izay misy fiantraikany amin'ny fiainana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny vahoaka malagasy fahatelo mila maro anisa matanjaka tsy mivadibadika azo antoka eniovan'ny anteny meram-pirenena filohan'ny repoblika sy ny fitondrana tarehy mandritra ny 5 taona manaraka mba ho azy ny ankinana amin'ny fahefana mpanao lalàna azy anoana ny vinam-pampandrosoana entina atreo fotsiny angava député Feno rehefa mamaky an'ity fanambarana de nitsikaritra avy hatrany mahatahotra zany le fitondram-panjakana hoe tena grave ty raha ho azo ny fanoherana le maro anisa de arangarangan'izy ireo hoe tsy azo ekena ny fikasana fanakorotanana eny anivony anteny meram-pirenena zany hoe adikan'le fitondram-panjakana sy mpiaradia aminy zany fa ho fanakorotanana mety ho fahazony ny mpanohatra maro anisa eo anivony anteny meram-pirenena isika moa de mivety mandrakariva fa hoe ilaina ny ahazonana zany maro anisa izany ahafahana manohy manatanteraka ary mampahomby ao anatin'ny fanavotana ny Madagasikara za mba te azo ny version ny député Feno manoloana nytony hoe fanambarana ataony ny vovonana zay miaradia amin'ny fitondram-panjakana ito za faniry de gaga tokoa namaka hoe raha io zavatra nivoaka omaly eo
tokony hisotra ny mpanohatra izy voalohany indrindra ny mpanohatra nge faniry anisan'ny arifanina ahafahanao anitsiana ny lalanao amin'ny zavatra tsy mety eny anivon'ny assemblée nationale zay malapa ny demokrasia an'io assemblée nationale io fa ny azy zany tiana de hoe zéro mpanohatra amin'ny assemblée nationale zay de mandeha daholo ny rehetrarehetra tsy efa isy menakafy hatrany amin'ny commune ka hatrany any amin'ny sénat gouvernement efa izy menakafy rehefa nazo maro anisako izy de zay mpanohatra zay enina amby folo iny na vita farafabetsany de navita nanosogozona ty fanjakany ty inona zany le fanakorontanana nentina iteny anivon'ny assemblée nationale zay raha tokony isorana tena teneniko anao hoe tokony isorana ny mpanohatra mba hanitsiana ny lalandiso izay nalean'ny fanjakana fa raha tsy nisy ny mpanohatra de angamba de asa fotsiny vakibal ozy izy ebe mialatsiny aho de vakibal ny volam-panjakana faniry sy ny zavatra misy rehetra karazany eto amin'ny firenena fa de zay no etiko anaingana ny vahoaka malagasy tsy akanavaka mihitsy androany matoa misy mpanohatra tadidio fa mpanohatra ihany ny afaka tena mitondra ny tenin'ny vahoaka fa mpatondra fanjakana zay mapetipety azy natao raha ny zava-misy eo amin'ny aty amin'ny era-pirenena io nge faniry a raha io resaka teti-bolam-panjakana nandeha hatramin'izay io hoe tena vakibal araka ny manome ny mpanohatra mitsikera mandeha ny débat rehefa misy travaux de commission fa na iny de ao ny tsy zakany zareo satria ety amin'ny séance plénière tsy de hita loatra fa any anatin'ny débat any anaty vomerany asambomera any a tena any misy fandraisen-dahatra mafimafy any ary isorana andreo namana député ato amin'ny fanoerana misy tsy manaiky mihitsy fa de zay moa na de mivitsy anisara miezaka foana mitondra an'izay fa am'ty fotoanyty kosa tsika de za manentana raha tiatsika ny androso na tiatsika ny androso ny firenena dia ny zavatra misy tsikera ihany no ahafahana manarina fa raha zavatra lazaina manitsy be ohatra lazaina zay tia mpitondra fanjakana io fotsiny no atao de tadidio vahoaka fa mbola ny tamy mbola ho ratsy noho izao ny zavatra isy ao arinao satria inona ny antony za ohatra fotsiny io teleférika tenengo fanoerana de nanizingizina hitondra inona ao atsika io teleférika io za eto de samy teny fa tsy ho foany zany embouteillage na misy teleférika eto ary tsisy embouteillage ilamy zany eo ahoana moa faniry na ny vola ny freo an'io zavatra io nge anahirany gasy firy ny afaka hitaingana teleférika fa io moa tena anisany hoe vola be loatra vola mikararana mihitsy ny lany eo amin'ny fanamboarana teleférika io za tsy miteny hoe ratsy reny zavatra reny fa zay le hoe tsy fahaizana ny lahara-pahamehana ka anka le vahoaka ihany no mianjady avahoaka zao zava-misy iainany amin'izao andro an'io zao zavatra zao hoe efa ny firy-taony zay ty resaka angovo na ny herinaratra io na ny rano ara manahirana am'izao fotoana zao nefa ty ilona misy atsika na ny rano ara manahirana atsika zao de tsy mametra-panontaniana ave mpitantana hoe ny angovo entina miasa raha tsisy inona no zavatra ho antenaina fa raha tsy ho angovo olo ny tsy ho voava io tsisy zavatra na andeha zany na anao inona na anao inona zay na tena magaga firy-taona tena mametra-panontaniana mihitsy hoe tsika malagasy ve no veritadidy indraindray a fa hoe mbola ekentsika ihany le olona efa namodika amin'ny fiainatsika mbola veritsika eo ihany zay izy fotsiny tiako tenenina anjaratsika tsirairay mandinika eny ary ny farany député feno tao ariny vovonana firaisakina moa zany de nanamafy ny vovonan'lay mpanohana an'le fitondram-panjakana coalition na majorité présidentielle ory zareo zay azy ny azy zany fa eny ary
sanganino firaisankina efa maromaro reo kandidana mpahafantarina teo aneviny vovonana firaisankina zany maraparana antsika azy député Fenitra Lambanana tsara ihangamba no hanombezanao précision ho an'ny mpanaraka antsika zay maro be manerina amin'ny Madagasikara ary mety misy ihany koa zany zay mety hoe manao hiraka ny ampitan-dranomasina any fa mijery amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook tsara ho fantatry ny olona momba n'ity firaisankina ity satria firaisankina zany zao no logo hoentina zay andeha zany eny amin'ny tontolo ny fifidianana eny circonscription électorale reny na hoe fara-pifidianana zany hanatanterana zay de mba tsara ihany nanaovana précision zany mba ho fantatry ny mpanaraka antsika zany zay député Feno. Matoa ny joro ny firaisankina dia zava-tanjona iray ihany ny tratrarina dia ny ialantsika amin'izao zavatra manery ny firenena zao. Ny firaisankina izay isorana andreo antoko maro samihafa ny vondronao anatiny mba hitondra indray tsirim-panantenana ho an'ilay vahoaka efa resy faniry ary eto ny manentana ny malagasy tsy ankanavaka tsarovy fa aza manary toky fa mbola soa ihany ara fa nijoro ireo antoko politika maromaro reo andeha any amin'izay fitiavan-tanindrazana zay anarina indray ty Madagasikara tsika ty. Entitra foy sady mazava zay ny amarana anazy député Feno de mino fa tsy ela indray de hiaraka amin'ny mpijery antsika mpanaraka mifandarina ianao zany indrindra ho an'ny vahoaka miboribory tamin'ny fahatelo. Tapitra isorako ianareo zay nieno tamin'ity androany ity. Isorako ny vahoaka malagasy mbola na eo ara ny zavatra misy eto amin'ny firenena izay tonga manantona ny firaisankina dia mampitsiry indray ilay fanantenana tsy maintsy ho tafavoaka ty Madagasikara malalatsika ty faniry ka andao ifanometanana itsika vahoaka tsy ankanavaka mba anarina firenena malagasy fa raha tsy tsika mihitsy no mandray an-tanana no avitsika tsy zavatra androso zany. Eny ary de makasitraka anao député Feno zany teto amin'ny fandarantsika omem-boninahitra ny député satria dia tsy mora ihany koa ny andraikitra raisin'izy ireo zany satria dia ao anatin'ny fiomanana rehefa hoe fiomanana zay de feno fivoriana isan-karazany fiaonana etsy tanterahan'izy ireo na ny député zay efa amperinasa amin'izao fotoan'izao mamaraparina ny mandany na ireo voasokajy ho anisany hitondra ny teny vahoaka ka nahazo an'ilay mandat avy amin'ny tompon'andraikitry ny firaisankina dia seriny de seriny de omentsika lalana ny député Feno zany. Manao velomantsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja ary mirary ny sosiny tsara hatrany ho atsika vahoaka malagasy samy ho tany Andriamanitra. De toizantsika ny fanadiadiana satria dia anisany mbola ampifantoka ny adevitra lay ampifantoka ny adevitra ilay fanambarana zay nataony ny mpanohana ny fitondrana taona ny coalition ny majorité présidentielle de mety isy itendray zao any ambadika any de iny de sotomony zalandray de iny ray de atao ino moa zany litanie eo amin'ny fandarana miara-manonja sy ny sisa de rehefa tena mamaky an'le fandarana le fanambarana ny antsika de tena hoe io zany le tonga an'le fomba fitenin'ny tanora mijery baolina hoe karakarao fa mivoraka satria tsy azo eritreretina hoe olona manana fanjakana olona zay mitatana ny firenena amin'izao fotoana izao manana karazana antoko maro be no miaraka aminy no manao fanambarana zay ohatran'ireny de zay tenentsika hoe ohatrany tsy mampino ihany ndraindray hoe reto ve ny olona mieritreritra fa nahazo fanjakana reto ve olona mieritreritra fa mitatana firenena amin'izao fotoana izao de ohatran'ireny ny fanambarana zay hoentin'izy ireo
de efa nytelo moa député feno rahalambomanana teo zany tanatin'lay sombon'lay fahitany sy famakiny an'izy am'le réaction zany fa izy nitondra fomba fijery am'ma hoe député hoe enina ambin'ny folo monjany zahay e dikan'izay zany a dia député tim zany tao amin'ny assemblée nationale kanefa de tena natahorany le fitondram-panjakana vaky vava sy vaky barara zany le mpanohana n'le fitondram-panjakana de iverenatsika angamba n'le fanambarana iny faly fa zay no tiako tenena hoe mba tiako refesina mihitsy reto olona ao anatin'le fanjakany reto zay nomeritreritra fa manana maro anisy izy ireo ihany no mitena le coalition pour la majorité présidentielle zany hoe fiombonana ho amin'ny maro anisa mpanohana n'le fitondram-panjakana ampiasaina moa majorité présidentielle rehefa misy calcul politique zany ahafahana mitady stabilité zay manko ny ao anatin'ny saina izy ireo de meritreritra izy ireo zany fa raha ohatra mpanohatra mahazo an'lay maro anisa majorité dia tsisy lay stabilité fa ny atsika na ny fanoerana mazava nge ny firaisakiny tsotra ny azy misy tolona efa natomboka tamin'ny 2023 raha izay faharoa misy fifidianana ny tanterahana tamin'ny volana novembre 2024 ko tiana tsy misy iny ho an'ny collectif de candidat ho an'ny firaisakina izany ka raha ko tiana tsy misy iny kanefa miforsen'ny fanjakana de zao ndao areverina nisy niny deuxième tour amin'ny 29 mai ka am'le fifidianana élection législative no everina fa ho deuxième tour satria ny 75% d'abstention tamin'iny ho avadika maro anisa anivony anteny mera-pirenena izany zay le faharoa ary ny fahatelo tena tsy nanafina mihitsy ny firaisakina ary matetika rehefa miteny ny filoha marika ravalomanana zay filoha mpiara-mitantana amin'ny firaisakina sy ireo antoko anatin'ny firaisakina de hoe nitanjonay de ahazonay maro anisa satria izany no ahafahana mamerina ny fanjakana tantalana izany no ahafahana zany mitondra ny ady-hevitra matotra kokoa tamin'ny tolona zay natao tamin'ny 2024 farany teo fa ahafahana ihany ko mametraka ny fanjakana tantalana takiny lalam-pandroenana de rehefa mahazo maro anisany e ny firaisakiny e de tsy nafeniny zany fa ny lalam-pandroenana no miresaka an'izany de hoe ny solombavamboaka maro anisa no manolotra ny premier ministre de anjara ny filohan'ny repoblika fotsiny no manendry raha tsy hoe ahita institution indray le filohan'ny repoblika argumenté indray le izy miainga avy any constitution hoe tsy voatery anendry indray le filohan'ny repoblika satria mety matahotra izy de manaraka n'le article 54 fotsiny ange araka ny volaza ny lalam-pandroenana de rehefa aveo satria régime semi parlementaire zany ohatrohatran'izay zany ny taratra misy am'izao fotoana zao dia tsy maintsy mirefléter na tsy maintsy mifanitsy am'lay fahazona lay toerana hanana an'ireo vondrona toko politika eo anivony ny anteny mera-pirenena no fananganana zany gouvernementa izany ka raha maro anisa mazava ho azy ny mpanohatra amin'ny alalan'ny firaisakina efa azo ny prime ministre zay manendry fotsiny ny anjara amin'ny filohan'ny repoblika fa tsy manao interprétation ana texte manendry fotsiny ny filohan'ny repoblika fa tsy mitady zay mety ho andin'ny hafandray tsy ahafahana manendra zay prime ministre atolotry ny maro anisa eo zay verina zany fa raha azo ny firaisakiny zany de izy manolotra ny prime ministre de mazava ho azy fanaraka an'izay ny fananganana ny gouvernement satria sur proposition ny premier ministre makany filohan'ny repoblika ny fananganana ny gouvernement de ho sary-dalana le fanjakana am'izany stratégie ny mpanohatra zany de mpanohatra tsy manafina mihitsy fa hoe andray anjara zay am'le fifidianana ary rehefa andray anjara zay de ozy ny fanoherina hoe tsy maintsy ataonay zay azona maro anisa miasa mafy ny mpanohatra am'izao fotoana zao miketriketrika azona maro anisa de nyverimerina tamin'ny communication nataon'ny fanoherana zany depuis mois de janvier nandritry ny fotoana fifampiarabana ny amin'ny andray anjara ny fifidianana ho avy eo ka raha voniny mivoaka ny daty mpifidianana
dia tsy salasala ny fanoherina andray anjara. Nivoaka raha ny datim-pifidianana, nivoaka ny décret didim-panjakana, convocation des électeurs, manaiky amin'ny fidy an-datsabato, de nitsangana ny vovolana firaisikiny, de tsy ny hafahafa mihitsy ny teniny amin'ny hoe izay de miketrika ny azo maro anisa. Anko vareo hoy ay nadika n'lay mpanohana amin'ny fitondram-panjakana hoendrika fanakorotanana ny eritreritry ny mpanohatra azo maro anisa ao Tsimbazaza. Zay inge nidika n'le zavatra ny soratany teo hoe averitsika kely lay izy fahalovakiko aloha. Karakara fa mivoraky reto hoatsika mpanaraka amin'ny fandarana, satria fantatra zany lanjan'le izy miasa sainy reto olo reto hoe tena ratsy azotsika maro anisa ao Tsimbazaza, inona ny zavatra hitranga. Matoky tena mifanoherana, mato miatrika sa hiatrika an'le fifidianana ho avy. Matoky ny vahoaka malagasy izy fa tsy amela azo irery. Zay nge ny dika ny fahasahina hiatrika ny fifidianana, satria raha ny sitrapon'le fitondram-panjakana manko zany de hoe tsy hiatrika ny fifidianana io ary ny lala ho an'izany taty ambadika nge izy tamin'ny communication azesoriny faly tamin'ny serasera ny amin'ny hoe ianareo zany de tsy lozika mihitsiny, efa tsy niatrika fifidianana nareo tamin'ny présidentielle de zao nareo de hiatrika fifidianana andray, nga nareo matoky ny senisy ny ACC de voizina daholo zany resaka samy hafa zany. De ozy mpanohatra hoe aza afangaro ny élection présidentielle sy ny élection de proximité, ary ny fomba sy ny lalan'io vato iny tany amin'ny élection présidentielle hafa mihitsiny, mihoatra ny lalan'ity vato ity amin'ny distrika 720 amin'ny fifidianana manakaiky vahoaka dia ny fifidianana solombavamboaka sy be ny tanàna. De ny solombavamboaka moa zany ny akaiky atsika zao. Misy fahasamy hafany ny lalan'ny vato na de samy fifidianana raha natao, ary na de samy ACC raha ny amoaka ny vokatra de misy fahasamy hafany ny lalan'ny vato. De izany no antony nahatonga sy naharesahatra hoe eny ary fahasamy hafan'ny lalan'ny vato zany, fa etsy andaniny ihany ko de zao misy dikany lehibe eo amin'ny fomba fanaovana politika ny fahasahina miatrika ny situation misy am'izao fotoana zao, ka tsy hanao politique de chaise vide ny opposition raha misieze eo anivon'ny assemblée nationale, fa tena hiditra haka andraikitra mihitsy. De miseho avy masika moa zany tonga masika le mpanohana an'le fitondram-panjakana de hoe zay de azo mihitsy le 20%. De rehefa ry zareo zany no miteny an'le hoe azo maro anisa 20% solombavamboaka amin'ny assemblée nationale de tsisy problème. Fa raha vao ny opposition no miteny an'le hoe tena miketrika ny azo maro anisa ny opposition, de io le fanambarana. Tsy azo ekena hono ny fikasana fanakorotanana eny amin'ny anteny meram-pirenena. Ahoana ny andikanao fa fanakorotanana fahazona majorité zay oetra sy hoe an'olona rehetrarehetra fa niriny ny olona rehetrarehetra, tahaka anareo ny teniteny hoe 20% farafakely ny solombavamboaka hotratrarinay, fa tsisy nametraka problème am'izany. Fa nga nareo tsy efa nazo maro anisa teo, fa iza ny nanakorotana an'le fanjakana Andriamatoa Iany Rajoelina faraparany teo décembre 2022, 7 décembre 2022 ny maro anisa zay avy amin'ny IRD no nanao ny motion de censure anga Tsay Christian. Zany ny zava-nisy zany. De tsy zakany Iany Rajoelina sy ny mpiaradia am'izany natsona nakeny Tsimbazaza daholo, non teny amin'ny arena daholy reo solombavamboaka miaradia am'le fitondrana, de mibedesina teny hatramin'le filohan'le androm-panjakana. De nitadiavana hevitra nisakanana an'le motion de censure de lazaina fa eo amin'ny forme tsy nety, dikan'izay tsy azo raisina le motion de censure na de efa engagé ara ny procédure. Tafiditra teo anivon'ny bramaritra ilay motion. Zany nge tena hoe fanitsakitsahana lalam-panorenana mivandravandra zany, na le filohan'ny repoblika namory an'le solombavamboaka ary ao anatin'ny fotoam-pivoriana, tena hoe tena fanitsakitsahana lalam-panorenana zany. Tokony ahavoasazy an'le filohan'ny repoblika zany. Ary re solombavamboaka moa taty aoriana zany dia nisezirany teo anivon'ny ACDDED de ringa le Noble Pierre Navondray avy eo no nandray an'ilay
taratasy fitarainana avy am'le solombavam-boaka de nametraka rekety teo nivony ny ACC de oziny ny ACC hoe tsy manana qualité ana chef d'institution le olona mametraka an'ilay rekety ACDD io ny fiteny afa koa iny adevitra iny ka raha izay fotsiny niverenantsika taiza na hoe iza no tao ambadiko motion de censure de tokony hampatonga sainy zany ny tima 9 ve avitanao motion de censure na PM fa 105 signature no nahafahana nanao motion de censure de mipetraka ny fanontaniana hoe aniza le maro anisa any RD nge le maro anisa fa tsy voatazony tsy hainy koa ny nampiasa an'le maro anisa de rehefa tsy hainy sy tsy voatazony le maro anisa de nahavita nanongana gouvernemanta fa voatatazony ny adevitra kely le gouvernemanta fa reo maro anisy ireo ihany taty aoriana no tsy nakasitraka ny sasany tam'ireo mpikambana teo anivony gouvernemanta ny ainana ane zany teny amy CCI vato rehefa misy ny fifanatrehan'ny gouvernemanta sy ny solombavam-boaka ny ainana ane zany teny Tsimbazaza mifanenjana reo solombavam-boaka miarady tam'ny fitondrana tamin'iny mandat iny zay maro anisa fanenjana tamina ministra tao anatina gouvernemanta ary misy mihitsy aza député zay nahazo andraikitra ambony moa izao eo anivon'ny assemblée nationale tena sampala misy tompona andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta hoe tsy mahavita azy ministra zao ministra zao ministra zao ministra zao ka instabilité avy aizy zany avy am'ilay député mpanohana an'le fitondram-panjakana ihany araky ny nambarany député feny teo miteny mipanohatra amin'ny mampanohatra azy manitsy ny lala ny fitondram-panjakana iaino tsara tsy iaino tsara anjaran'le fitondram-panjakana zany inona moa ny vitan'ny député 9 tokoa teo anivon'ny assemblée nationale raha tsy nanampy azy lay maro anisa niaraka tamin'ny RD le lazaina fa compacte tsy misaratsaraka fa tena miaraka nefa nahavita nanao motion de censure an'ilay gouvernemanta tsay Christian de reny no ny créer instabilité tao reny no ny tabataba tao misy député IRD nanatsikafina ny aminy hoe raha misy fanjakana nanjakany corruption de ty fanjakany ity io tokony fantatry le premier ministre zany fa tsy mahateny le premier ministre misy olo mavomoaka ny teny an'izany tany Kongo zavatra ny ainana teto zany de gagatsika raha mijery an'ity mila filaminana sy fitoniana feno ny filohan'ny repoblika ahafahany manatanteraka ny vinam-pampandrosoana efa azo ny ane maro anisy tao amin'ny assemblée nationale efa azo ny ane maro anisy tao amin'ny Sénat ao amin'ny Sénat nge tompoko amin'izy 20 ao roa ao ange ny MMM sénateur Sidonis sénateur Andriny akoatr'izay Laurence Zadoly kinona mbola problème ny membre ny gouvernement ray manontolo efa volomboasary daholy mba tsy tenenako hatrany amin'ny ACC olona manakaiky ary olona zay nanana fifandraisana akaiky tamin'ilay mpanatanteraka ny sasany vadiny ny sasany olona zay nomeny andraikitra tamin'ny fotoanandro tamin'ny teteza mita zany daholy ny ao anatin'le fitondram-panjakana fa nitondra anakaiza le izy menakavy ihany no mifanotsana anaty tao rehefa mifanotsana anaty tao izy menakavy de ny zavatra nitranga lasa mifamely akarona de lasa tsy nahazo aina le filohan'ny repoblika zany ara-pitantanana raha io zavatra resahandrareo io nataon'ny fanoerana tompoko dia tsisy afa-tsy ny hoe nandeha nidina kanja ary manao ny asany ny fiainana antoko ny antoko tiako Madagasikara nanao éducation citoyenne izy nanara-maso ny fiainan'ny antoko sy ny fiainan'ny firenena viana parti sy ny viana vahoaka izany de nanao formation izy de nanentana olona ao anaty lisy mpifidianana izy de nanao redynamisation izy de nakalazan'ny anniversaireny izy de nanao exposition izy zany ngeny nataon'ny antoko tiako Madagasikara fa zay le jakan'le fitondram-panjakana de nygafiny isak'izay nale ay vaky vava ihany ny aminy hoe tena tsy stable
le tao Tsimbazaza. De vao maika zany na reny feo ho an'ny firaisan-kina. Ndrika koa moa rehefa maneho hevitra eto amin'ny fandarina de miteny an'io Mandrakarivany amin'ny hoe ilaina ny ahazona majorité eo anivon'ny antenimieram-pirenena mba ahafahana manafaingana sy manatanteraka ny tolona. De izany tompoko fampiasana ny lalam-panorenana na ampiasaina amin'izany de inona ny fanakorotanana amin'izany? Tsy azo ampiasaina ve zany ny lalam-panorenana raha ohatra ka mahazo maro anisa amin'ny firaisan-kina de izy manolotra an'ilay premier ministre lehibe ny gouvernemanta forme mifanaraka amin'izay ny membre-ny gouvernement. Raha ohatra misy asa tsy mety ataon'ny gouvernemanta satria asan'ny solombavamboaka, asan'ny antenimieram-pirenena manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka de mandray andraikitra ny fanandrifiny izany ary raha tsy mahafa-po ny asan'ny filohan'ny repoblika de azo ny antona izany amin'ny alalan'ny mise en accusation. De inona ny olana amin'izany? Nga zany tsy prescrit ao anatin'ny constitution de adika fanakorotanana lizy hoe tsy azo ekena ny fikasana fanakorotanana. De inona ary zany no ataonareo rehefa tsy azo ekena? Hosakanana indray ve zany? Amina fomba hafa indray reo manam-pikasana hirotsaka hofidiana ary efa nataonareo ngely izy tam'le caution 20 millions d'ariary. Zany me mivoaka tsikelikely amin'ny alala ny tony fanambarany tony lay teti-dratsinareo anaty fitondrana. Satria tsy azo ekena ho ny fanakorotanana eny amin'ny antenimieram-pirenena. De zao indirectement zany atao zay avitsy an'le candidat de any am'le caution 20 millions d'ariary. De asa koa zay zavatra mbola hipalapalana zany an'le candidat anivon'ny fanoherana rehefa avy eo. Hoe tsy azo valide ty candidature ty na valide ty candidature ty. Asa mampamailo antsika le fietsika tahaka zao. Fa raha mbola hoe misy tany demokratika tsy maintsy manaja an'izany fanoherana zany de etso zany ry vahoaka malagasy na 9-10 aza ny antoko tim atao amin'ny antenimieram-pirenena de nanahirana an'le fitondram-panjakana vaky barary izy omaly tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ny alalan'io fitsangana vovonana mpiaradia ny fitondram-panjakana io. Ka raha 9-10 ara zany manahirana azy maika eto amitodika amin'ny vahoaka malagasy ho azo ny firaisan-kina avy any anivon'ny fanoherana amin'ny maro anisa ahafahana mampiatra sy mampanaja ny fanjakana tan-dalàna io izy hoe asa zay heveriny le mpitondra fanjakana n'le fanjakana tantanina. Asa zay heveriny mpitondra fanjakana le fanjakana tantanina. Fa tena azo hitarafana zany aminy hoe matahotra tena matahotra fadiran'ovana mafy ny mpanohatra le mpitondra fanjakana. De avereny kely le soratra teo fa alezafady misy tiako amaranana an'le izy am'le paragraphe farany. De zao no resahany zareo mila maro anisa matanjaka. De zay nge mahagagy tsy azo ekena ny fikasana fanakorotanana hoy zatra zareo eny amin'ny antenimieram-pirenena. De aveo izy miteny mila maro anisa matanjaka. Ore olona fa nareo rery ihany ve zany ny afaka miteny mila maro anisa fa mifanoherana ve zany tsy afaka miteny mila maro anisa? De raha miteny le aty amin'ny firaisan-kina hoe tena tetika de ny azona maro anisa tsy manafina mihitsy amina stratégie politika zany firaisan-kina de adikan'izy ireo fa fanakorotanana zany. Mino aho fa horesahana iaraka ny tonton mota mihitsy zany adevidrany rapitso alarobia anatin'ny fandarantsika miara-manonja ainy mihitsy ny mamelabelatra an'izany anatin'le faiblesse-n'le ta zany. Fa atony azy de efa rangarangasado an'le mpanohana an'le fitondram-panjakana mila maro anisa matanjaka. Efa nahazo maro anisa nge nareo tompoko teo e tamin'ity mandat 2019-2024 ty e. Fa maro anisa malemy ve le azonareo? De toy izany izy mila maro anisa matanjaka tsy mivadibadika. Ay fatany ihany zany fa nisy mivadika tao. Le hoe mivadika manko zany de hoe tsy voabaikin'izy ireo afaka nijoro tamin'ny ma leader azy na faiseur d'opinion azy amina faiseur azy reny olona reny. De lazaina fa mivadika rehefa mahasamijoro iza zany zao no hiteny fa mivadika raha mato Kristine Narazana Mahasoa rehefa samy teny ny tsy nety tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024 iny ka nanangarana an'le plateforme niaraka taminy de hiteny ve fa mivadika Kristine Narazana Mahasoa rehefa mahita hoe misy zavatra tsy milamy eto amin'ity fireneny ity ary farany teo izy de nanao fanambarana mihitsy. De adiko mivadika ve fa tsy fahaizana politika zany
ny tena bazy nylay zava-misy am'izao fotoana zao. De resahany ihany le izy hoe mila maro anisa azo antika eo anivon'ny anteny miaram-pirenena ny filohan'ny repoblika sy ny fitondrana tareha mandritry ny 5 taona manaraka. Efa nahazo maro anisa nareo tompoko, fa sady tsy hainareo no nampiasa an'le maro anisa, tsy voatrandraka araky ny tokony izy eo amin'ny fomba fanaovana politika ny nananana an'le maro anisa, no tsy afaka nametraka ny mahasolombavambahoaka azy mpanao lalàna azy le maro anisa le nanananareo tamin'ity mandaty no ny fiezinareo amin'ny fomba fitantanana antoko le maro anisa fa tsy mifiezinareo araky ny lalàna tokony hijoroana. Ka raha ohatra izy ka hoe nivoana tamin'ny tena hoe andraikitra mahasolombavambahoaka azy ka raha any nareo manasa azy, hafa ndray zany adevitra zany, afo zany, fa tena ny fehezana mihitsy ireo solombavambahoaka tao. Betsaka tamin'ireo solombavambahoaka niaraka tamin'le fitondrana ny tehiteny miresaka hafa ty ambadika hoe tena tsy mipasy reto hoe, de reny le tsy tianareo reny, fa ny tianareo na tsy mandera le fiainan'le firenena, na fanapahan-kevitra diso ara ny raisinareo, na midona amin'ny poto ara ny décision-nareo, de le olona miteny hoe mety io, merci monsieur le président, merci monsieur le premier ministre, merci monsieur le ministre, madame ministre, zany ny tianareo zany. Solombavambahoaka iteny am'zany no nitadiavinareo tao anatin'ny 5 taona. Bravo monsieur le président, bravo monsieur le premier ministre, zay aloha zany de vita ny lalina tany aminay, zay aloha zany de mba nahazo baka kely ohatran'izao, zay aloha zany de voaloko lay trampoko tany aminay, zay aloha zany de mba nahazo birao kely ndray ny anina, ohatran'izay le mahafinaritra anareo. Nefa asanareo zany, ianareo solombavambahoaka tao anatin'ny fitondrano no ny autorisé ny mpanatanteraka ahafahany mampiasa an'le teti-bola-panjakana. Zany nge nidika n'lay hoe adoption autorisation ny assemblée nationale iny ahafahany mpanatanteraka mampiasa an'le vola zay voasoratra ao anatin'ny kitapo-bola-panjakana. Ka de gagitsika moa, de gagitsika hoe de tena mila maro anisa matanjaka. Le teo zany maro anisa malemy, maro anisa tsy mivadibadika, le teo zany mivadibadika satria tsy azon'izy ireo baikona. Azo antika anivon'ny anteny mera ny filohan'ny repoblika hono sy ny fitondrana tareha mandritry ny 5 taona. De jerevo am'izay aty ambany de toy izandrareo anatin'le fanambarana le izy toy le izy. Azo antoka eo anivon'ny anteny miaram-pirenena ny filohan'ny repoblika sy ny fitondrana tarehana mandritry ny 5 taona manaraka mba ho azo ny ankinana amin'ny mahafahefana mpanao lalàna azy hanohana ny vinam-pampandrosoana entiny ka tsy ho sakana amin'ny kajikajy politika maloto hanonganana fanjakana, fa kosa hoery mpanoro-hevitra, mpanao arifanina, mpanao fanaraha-maso ary mpanohana amin'ny fanolorana sy fampandaniana ireo rijateny samihafa entina manatanteraka amin'ny paikady ny filoham-pirenena. Tsy avany amin'ny assemblée nationale nge tompoko e, ny tsy nahatanteraka an'le IEM mivadika PEM aloha azava. Ianareo ny tsy nahita bailleur, ianareo ny tsy nahita issue ahafahana mikanalize an'le plan émergence Madagascar. Efa ho faraparana amin'ny mandahanareo, zay nareo vao nanao atrikasa momba an'la PEM. Kinona nidiran'ny assemblée nationale an'izany sy hoe sakana any fampandrosoana. De miteny ato le izy ny aminy hoe mba tsy ho sakana amin'ny kajikajy politika maloto hanonganana fanjakana. Fizany nanongana teo zao tamin'le motion de censure. Iza nanao motion de censure 105 députés, mbola any le sinoa ihany afaka atao archive, afaka avoakatsika raha ilaina raha hita faly. Iza daholo raha nanao sinoa taoko ty reo député orange daholo nanongana an'le fanjakana. Zany hoe le zavatra resahany ao anatin'le fanambaran'le vovonana omaly zany tsisy lojika mihitsy, fa ny azony problème de zao grave be raha azo majorité ny firaisakina vititsika zay nge le izy de iza koa moa ny anahany eo ampiasana ny lalàna. Ary nareo koa tsy afaka andravany anteny miaram-pirenena, anteny miaram-pirenena voalany ve raha mahazo maranisa de oravana, misy lalàna zany.
ny fahafahana mandrava assemblée nationale raha isan'izany zany moa zavatra devitrafo zany ka tena matahotra zany reto fanjakany reto zay no tokony andraisana mivoaka malagasy ho sere ho matotra anty vovonina firaisakina ity ambara mazava tsara fa tsy fikendrena hitondra fanakorotanina firenena tsy zany akory no ampijoroany ny fanoherana ary tsy zany no ketrehana maro anisa fa ahafahana mametraka fanjakana tandalana ahafahana mamerina ny fiandriana Madagasikara ahafahana mametraka ny fahaleovatena ny Madagasikara ahafahana mampiatra ny lalàna velona ao anatin'ny lalam-pandroana sy ireo lalàna fehizoro sy ireo lalàna samihafa sy ahafahana ihany koa mitondra hevitra ho balizy ary fanina amin'ny fitantanana amin'ny firenena ka tsisy mpitondra hanao zay daniny kibony satria ny eritreritra fa manana maro anisa nahazo vato be indrindra tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika zay ngely izy raha mahatsiaro tena ianareo fa tena ara-dalàna nahazonareo 60% tamin'ny élection présidentielle aza matahotra mihitsy ny élection législative ao avy ary aza matahotra kory ny fahazon'ny mpanohatra maro anisa raha ohatra ka ozy izy nareo hoe ara-dalàna ny fahazonay 64% tamin'ny élection présidentielle 16 novembre 2023 fa matoa matahotra fifidianana indrindra ny ahazon'ny mpanohatra maro anisa de remise en cause ny élection présidentielle zany tsy atokisanareo ve le fomba zay iverinareo fa tokony madio sy mazava nahazona ny zany vato zany tsy haiko a fa fanontaniana napetrakitsika de mibaolina am'izao fotoana zao zany samy mikaroka maro anisa na mpitondra na ny mpanohitra de eny amin'ny vahoaka am'izao fotoana zao mibaolina aleo isafidy malalaka amin'ny vahoaka aza siana fanerena aza siana kajikajy samy hafa manomboka any am'ireo a tompona andraikitra mpikarakara ny fifidianana any am'ireo mpikambanao anatin'ny birao fandatsaham-bato any amin'ny fikirakirana ny fifidianana mandrapatonga ny fahamoahana azy aza siana kajikajy politika aza baikona ireo mpiasa mpanjakany anivo ministera ny fampianarana na fanabiazana na ireo mpiasa ny fahasalamana sy ireo manana andraikitra samy hafa amin'ny fitantanandraha raha-mpanjakana fa avelao isafidy malalaka ny vahoaka satria raha misy zany rehetrarehetra resantsika zany de zao zany le bricolage na majorité satria matahotra le fitondram-panjakana dia tsy maintsy mamorona maro anisa izy tereniny zava-misy izy de mety ho avy any am'ilay kilalao hafahafa-ndray hanery sy hikidikitika am'izay kitikitiana rehetrarehetra hazona moaranisa iaza manao pratique Poutine tsy hoe manana vato 7.valopolo isanjato de stable zay nge ny azon'ny Poutine farany teo faly fa ny fanoherana amin'ny Poutine tompoko de matanjaka be fa fantatra maniera sy metode an'izany Poutine zany marina fa 70% ny anazy nandeha mifidy fa be da be ny taombadika zany koa no tsy faly fantatra fa manao dictature Poutine fantatra fa manao ny manipulation rehetrarehetra kely ireo anatrehan'izany ny vahoaka rosianina na ny mpanohatra nanetsika azy ary tsy afa-metsika ary maty mihitsy ary Alexis Navalny tany amponja de milalao baolina rery le Poutine de mieritreritra fa mandrakizay zany fahefana izany de mety ho faly fa nahazo 87% tam'lahady io izy io 87,84% ny vato azon'ny Poutine ny Nicolas Karitonov 3,87%, ny Vladislav Davankov 3,77%, de ny Leonid Solotskia 2,97%. Aza mieritreritra mihitsy mifampipratika Poutine de ahafahanareo mitazona fanjakana tsy ho Poutine mandrakizay e. Fa na Poutine mahazo an'le 87% raha sahirana izy amin'ny gestion an'le Russie, sahirana izy amin'le gestion an'le conflit amin'ilay ady any Ukraine sy le ady any Crimée.
am'ireo faritra. Sahirana izy amin'ny position amin'ny vonona Europiana, sahirana izy amin'ny position amin'ny OTAN, sahirana izy amin'ny position amin'ny Amerikana, sahirana amin'ny lafiny maro, ary menjera mihitsy aza i tontolon'ny vola amin'ny banque centrale any Russie. May manady io resaka céréales io ary sahirany Russie. Fa tsy maintsy mitazona fanjakana Poutine satria raha vototra le fanjakana be da be ny zavatra perta manomboka eo amin'ny fiainana sy ny fianakaviany sy ireo olona manodidina. Dikan'izay na tiany na tsy tiany, avantage ho azy ny ambola ahafahany miverina indray ho filoham-pirenena. Zao nge ny départ amin'ny Poutine nanomboka 2000 ho avoaka amintsika ny tableau. Mevoafatotra tsikelikely Poutine. De io ny score-ny Poutine depuis 2000 amin'ny pourcentage ny voix obtenu, zany hoe nisam-bato azy zany raha tsika azy. De jerevantsika taty amin'ny taona 2000, zany hoe vao avy be ny tanàna izy zany, le tany a Saint-Pétersbourg izay, de natsaka filohan'ny Repoblika izy koa moa anisan'ilay olona miprépare ny Boris Eltsine, le nandrava ny firaisana sovietika Boris Eltsine. Mivato azy ny tamin'izany 53,4%. Le mbola tsy de mahay politika be firy, le mbola tsy de mahazo maminy firy izy teto. Tamin'ilay en 2000 ty 53,4% ny aza tsy de nakaizy izy. Efa taona taorian'izay na 71,9% izy. De ty le sema hafahafa satria navita 2 mandat izy. De ty le hoe sema Medvedev, izy amin'ny poseny Medvedev ho filohan'ny Repoblika, de lasa premier ministre Medvedev izy tao Russie. De niazo Medvedev 71,3%, fa mbola Poutine ihany tao ambadiky Medvedev. De niverina indray izy 2012 64,4% ny azony. Zany hoe le vato avy tamin'ny 2004 sy azo Medvedev efa taty amin'ny 71%, nianjera 64%. De nalamindaminy teo efa izy zany no mitatana ny firenena indray, verina nrotsaka izy 2018, de nikitihana hatramin'ny lalam-pandrenana 77,5% vato azony. Fa tena engagé izy, tsy maintsy mitady isam-bato matevina be, ahafahany mijustifier ny pouvoirany, ahafahany ihany koa mametraka ny dictaturany. De 2024 87,28%. Fa tsy stable io olona io na ny sainany ary, tsy normal na mitatana fanjakana. Tsy mahita tory io olona io na mahazo 87% ary. Tsy mahazo ainy io olona io, tsy samy voaka amina faritra sasany any Russie io olona io. Tsy mahavita an'le économie matanjaka be, le force-na dragon be any Europe io olona io. Fa zao tsy maintsy mila n'ilay voix ambony be izy ahafahany justifier an'le pouvoirany. Fa tsy mahita tory amin'ilay fitantanana le firenena izy. Ka zay le tiako tenenina hoe aza mihevitra ohatry ny Poutine, fa na Poutine ara na mahazo 87% tsy mahita tory. Maika efa ianao 60% namboamboarina angambany tsy fantatro. Satria adihevitra be tamin'izany fotoana zany. Hoe ahoany ty taux d'abstention ty, ahoany ty vato ohatran'izao ty. Betsaka anie fitaraina tamin'ireny e. Eny, na ny collectif des candidats raha mba nitondra fitarainana ihany, nangataka n'ilay confrontation na voix tamin'ny alalan'Andriamanitra Matositeny raha le nasolo ny aiko. Fa sombitsombony kely fotsiny natao dia faranana le izy. De tsapa zany. Fa tena misy souci, misy hésitation. Beta be le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ka raha ohatra ka mieritreritra hoe ara-dalàna le fifidianana tamin'ny 2023, nahazo ny antsasa manila mahery plus de 60%, tsy matahotra mihitsy tompoko. Ny élection législative amin'ny 29 mai. Ary tsy mifandrandrahona ho an'ny hafa hoe manakorotana raha mahazo maro anisa ny sasany hidrany Tsimbazaza, vahoana koa zany. Nareo raha mba manofo maro anisako, ahoana ny mpanohatra ny tsy hanofo maro anisa?
afaka manofo maro anisa mpanohatra satria mahatoky tena amin'ny hevitra mivoizany tany avaoka izy. La preuve ny etsika fotsy, la preuve ny consigne ny directive ny meny collectif de candidat hoe tsisy mandeha mifidy tsika 75% tsisy nandeha mifidy. Zava-misy zany e. Ary asa ho an'izany ny collectif de candidat ao anatin'ny firaisan-kina resahako fony zany. Eny amin'ny vahoaka amin'ny baolina amin'ny fifidianana ho avy eo. Eny amin'ny vahoaka amin'ny baolina amin'ny fifidianana ho avy eo. Mahafantatra ny tokony ataony ny vahoaka. Engane ka tsy ho vahoaka voareborebo ny koveta sy ny jirona koa. Engane ka vahoaka tsy ho voareborebo ny fizaram-bary kely. Sy ho tratry ny teritery maro samihafa. Fa vahoaka ay andinika sy aisaina no avy ny ty fireneny ty ny vahoaka hiatrika fifidianana legislativa ho avy eo. Zany everitsika fa fandriana. Satria efa manomboka amin'ny saina mifo ilay vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Raha tsy ny saina sy mifo io vahoaka malagasy io, tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy afaka ny teny sy ivety ny azona maro anisa ny firaisan-kina. Satria isan'andro dia tsy maintsy misy miteny ny amin'ny fahasairana ny malagasy, ny amin'ny fanenena ny malagasy, ny amin'ny hoe de vao manomboka nge ho le fitondram-panjakana dia ambiansan'olona forava fanjakana zany no hita amin'le fitondram-panjakana fa tsy ambiansan'olona hoe nahazo fanjakana. Zay nge zavatra taratra e. Raha ambiansan'olona nahazo fanjakana io, hafa mihitsy ny fipetrapetraky ny zavatra rehetrarehetra. Zao ary izy monina ny sekretariat d'État tsy voatsangana ka tsy manana ekipa ka. Ametraka PDS Antananarivo efa niodikodina ela be zay vao nahita ny raha manambitana. Raha manambitana koa vao nahazo an'le toerana kely vitsivitsy efa miresaka sady ny élection communale. Ay zary zany. Wala tsy ampiray volana. De efa endasiny olona melo fotoana ianao rehefa miteniteny communale zany, be adversaire koa ngeo anaty fanjakana e. Betsaka mba te hazo an'io toerana io. Raha za tamin'ny toeran'le PDS aloha ny anaovana asa nasoavana Antananarivo aloha ny everiko maika. Raha misy manontany amiko ahoana ny communale, mbola tsy mieritreritra an'izany atompoko. Aloha za hiasa. Ka rehefa tsara ny asa ataonao dia hain'ny olona mametraka anao sy mamerina anao amin'ny toerana. Zany ange le izy e. Fa manjary lasa aloha, tsetsatsara zay tenentsika zay, lasa aloha le firesahana an'le communale ny mois de mai. Piezen'olona anatina question fotsiny ianao, de fantatry ny olona ny ambitionao hoe aisa te hitatana ny tanàna ty zany. Nefa le fako ato mbola ady mafana be, le karaman'ny SMA ato mbola mila aloha aongaonga mipiasa ny bac ordure sy ny zordure. Grave ane le izy. Le lala kely mbola tsy voamboatra. Le lalana tokony amboarina tsy voaotra. Le kanalina mbola tsy voatroka tsy voadio. Le varitra mbola tsy voalamina eny amin'ny toerana misy azy, le parking mikorotana. Ohatrinona moa zay volaniditra ny tanàna Antananarivo. Ny stade Barea 67 millions de dollars, ny téléphérique 151 millions, ny volanindraminy be ny tanàna naina, fonisy be ny tanàna tany amin'ny Knaps ohatrinona, ny subvention azo ny tanàna ohatrinona. Raha nisy ny subvention, tsy haiko aloha izy tamin'ny tinina nisy ve sa tsisy tao anatin'ilay 4 mandat zay, 4 ans zay, azafady fa tsy 4 mandat. Mandat ray fa 4 ans. Tena gatena misy nge le Antananarivo e, afaka nindram-bola be tany amin'ny Knaps, afaka nanangana orinasa, afaka nampiasa vola be ho an'ny téléphérique, vola ho an'ny stade municipal mivadika stade Barea. Fa raha io vola be io natambatambatra hoe 4 milliards de dollars na d'euros zay ny vola azo n'le tanàna Antananarivo. Ohatrinona ny vola nanaovana an'le parc botanika Tsimbazaza. Fa raha zay vola zay tompoko, mananaovana investissement Antananarivo zay capital, hanadiovana ny tanàna, hanamboarana ny lalana rehetrarehetra, hanadiovana ny kanalina andre-tany, hamelomana an'ireo lakan-drano rehetrarehetra zay tsetsina, hanamboarana ny plan d'urbanisme amin'ny hoe raha vao milatsaka 10 minitra ny orana eto Antananarivo renivohitra dibo-drano Antananarivo. Ka raha izay vola maro be amina millions sy dollars sy euro zay no nirotsaka teto nampiasaina amin'ny fomba ampiasaina azy ara-dalàna, mino fa tsy ohatran'izao le tanàna. Fa tena gatena mihitsy lay CEA, kanefa tsisy ninina vita, tsy nitondra fanatsarana azy.
tanànatsika Tananarivo ny sasany slogan ampiasainy. Avotatsika Tananarivo. Vao maika ny simba le tanàna. Vao maika le potika le tanàna. Ka miasa aloha. Aza mbola maimaiky resaka élection communale zany, fa ndeha aloha miasa. Mbola tsy ampiray volana zay natongavanareo teo. Porofoy amin'ny olona fa olon'ny asa ianareo. Porofoy amin'ny olona fa olona manana finiavana anatsara n'le tanàna Antananarivo. Rehefa vita zay, any amin'ny mois de septembre any vao miresaka. Dikan'izany, mbola manana avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Resahantsika aloha zany, amin'ny fomba resahantsika azy. Zany tsy maintsy resahantsika. Ka hiverenantsika le adevitra teo zany amin'ny hoe efena ampelantanany reto mpitondra reto. Ary zao de hitantsika farany teo. Ny didim-panjakana fananganana ny ACDD. Olona akaiky an'le filohan'ny repoblika inge. Nosolitena n'le filohan'ny repoblika ny ACDD. Azo antoka. Fa olona akaiky ny filohan'ny repoblika sy mpitondra fanjakana no hitarika an'izany androm-panjakana ACDD zany. De hoy zao hoe efa azon'ny présidence, azon'ny gouvernemanta, azon'ny sénat. Mbola mitetiky ny azo maro anisy izy, mbola mitetiky ny laloviny hatrany amin'ny sénat, hatrany amin'ny ACDD sy ny ACC. Za tsy hita ny sénat intsony. Efa anazy ny fitantanana ny nivon'ny commune. Fa nakaiza nefa le firenena. Nde ho aiza le firenena. De zany mbola hitodiantsika ny amin'ny hoe tsisy afa-tsy ny vahoaka sisa ny tompon'ny baolina. Ny vahoaka mahafantatra ny tena amilina n'ity firenena ity. Vahoaka mahita zany. Raha entina mivily any akady miaraka amin'ny mpitondra fanjakana de asakasaky ny vahoaka zany. Raha ozy ny vahoaka mbola misy isitsika. Ahafahana miala am'izao olana zao. Tsy mivarina akady io fa mbola misy lalana hafa. Miankina ny vahoaka malagasy zany tompoko lahy sy tompoko vavy. De ny vérité des urnes amin'ny 29 mai no manamarika izany action voalohany vahoaka malagasy zany. Zay ny amin'iny fa akasitrahantsika reo nandefa message taty aminay satria misy mandefa message nareo eo de tena akasitrahana tanteraka mihitsy ianareo zay mandefa message aty aminay am'izao fotoan'izao manaraka amin'ny fandarantsika ary mi-encourager. Zay no aloha zany de tena manana courage tsara mihitsy miatrika an'ity fandarana ity. Tsy mba anisan'ireny hoe kivikivy salamy zany. Ninninona zavatra mandeha eo sy ninninona dona mafy be eo safontsika miatrika an'ity fandarana ity satsika satria ny tombontsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy sy ny tanindrazana eny nijoroantsika. Sanatrin' zany koa mitady lazana mitady dera manokana tsika vao maika ara mahabe asa sy mahareraka. Indrindrandrindra ny fahasalamana ny manao fandarana fa zao raha mbola mahatsapitsika sy mahafantatra ny amin'ny hoe ho tombontsoa an'ny firenena ny ijoroantsika de tsy maintsy tanterahantsika zany fandarana zany. De akasitrana député Fenitra Lambanina niaraka tamintsika teo tanatin'ity fandarana tamin'ity androany ity de tahaka izany ihany koa akasitrahantsika reo technicianina zay niaraka tamintsika nanatsara ny sary sy ny feo tao ambadika tao rapitso alarobia 20 volana marsa dia miaraka amina adevitra hafa indray isika sy mpandray anjara zay hiresana ny fiainana anatin'ny firenena amin'ny akabeany. De misaotra antsika menakavy nanaraka ny fandarana miara-manonja makasitraka ihany koa ny radio Mada zay napita ny fandarantsika niaraka manonja tamin'ity androany ity. Misaotra tompolahy, makasitraka tompovavy.